Zay no mahakasika an'iny fa ny 12 hatramin'ny 20 ny volana septambra avy izao kosa no anatanterahana ilay antsoina hoe fifaninanana fanatanjahantena an-tsekoly na ny sport scolaire no ahafantarany be sy ny maro azy any amin'ireny vohitra faritra Tsinanana zany hoe Toamasina no anatanterahana ny fanotsanana rehetra ao anatin'ity lalao ity nisy moa ny fampafantarana ny mahakasika izay tamin'ity androndroany ity. 750 ny mpandray anjara ny fifaninanana fanatanjahantena an-tsekoly izay ho toto-saina any Toamasina ny 12 hatramin'ny 20 septambra 2024. Ny talanja fototra, atletisme, lalao iraisana, volleyball, basketball, handball ary ny baolina kitra no anisan'ny faninanana. Ny tena voizina ao anatin'ilay izy moa hoe fanatanjahantena no ilazana azy fa ny tena marina ao anatin'ny fanabeazana ny fanatanjahantena ary ao ambadiky ny tena hoe fanabeazana ny an-tsekoly, fanabeazana ara-tsaina, misy ny fanabeazana ara-batana dia misy koa ny fanabeazana isan-karazany tahaka ny fahasalamana, tahaka ny misy hetsika tahaka ny hoe fianarana vonjy-aina, fianarana ny fahadiovana, fanasana tanana amin'ny savony, fanabeazana sy fanentanana ny tanora satria ao anatin'ilay taonan'ny ankizy adolescent daholo ireo olona ireo mpianatra fizentsika ireo dia misy koa ny fanentanana anjareo amin'ny ady atao amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo izay sehatra lehibe anankiray eto amin'ny firenena ahafahana mivoy an'izay lohahevitra izay koa. Ao anatin'ny sport scolaire aloha voalohany indrindra ny misy an'ilay hoe fifanakalozana avy amin'ireo tanora rehetra mpianatra avy any amin'ny faritra 12 fa rehefa mandeha miverina any amin'ny faritra misy azy ireo ankizy ireo mizara ny traikefa tamin'ny namany teto nahay an'ilay hoe fanerasera esprit d'équipe nahazo an'ireo le fanabeazana isan-karazany ny tany saiko teo hoe fahadiovana, fahasalamana isan-tsokajany dia mandeha mivoy an'izay lohahevitra rehetra izay any amin'ny faritra rehetra misy azy izany hoe tsy mandritra n'io herinandro any Toamasina irery no tena iseo le hoe fanabeazana fa ivoy manantena zany izay hoe effet cascade makany amin'ny faritra rehetra, makany amin'ny mpiara-mianatra aminy sy ny namany rehetra tsy afaka niakatra tany Toamasina nandray anjara tamin'ny sport scolaire. Fandrombaka io no anarana intsona amin'ny fifaninanana fanatanjahantena an-tsekoly amin'ity taona ity. Ministeran'ny fanabeazam-pirenena miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka mihoatra ny 20 miara-mifarimina amin'ny fanatontosana amin'ny fifaninanana.